Alomerabantsika tsirairay avindray tratra ty sabata maraina fa 13 ny volana aprily ity. Soatran'Andriamanitra isika mbola afaka mandray ny ten'Andriamanitra indray amin'izao maraina izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindran-danitra tolotra ianao ny dera, ny lasa, ny asa sy ny voninahitra satria mendrika an'izany tokoa ianao, misaotra anao Tompo izay momba anay mandrakariva ary koa manome zava-tsoa ho anay. Dia ny fahamarinana avy aminao sy ny fitiavana mangataka aminao mba hiteny manoloana anay ary koa namafy orina anay aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe vavaka feno fanetretena sy faharetana. Araina amin'ny Jakoba 5:7 sy ny 12 manao hoe Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsany ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy 9 bolana. Ary mivavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Amen. Lesona lehibe no aseho amintsika amin'ny alalan'ny fanandramana Eli. No zany toetra ny finoany rehefa nivavaka teo tendrombohitra Karmely izy mba hilatsany ny orana. Nitalao tamin'ny paharetana tamin'Andriamanitra nefa izy tazana ny ranomasina mandrakariva ny mpanompony Eli rehefa nivavaka izy. Inenina izy no niverina tany amin'ny Eli. Adiny laza fa tsy misy ninonina mitranga, tsy misy rahona akory na famantarana fa ho avy ny orana. Tsy kivy anefa ilay mpaminany, namerina nandinika ny fiainany indray izy ka mba ahitany hoe taiza ho aiza no mety tsy nanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa nandinika ny fony izy dia hitany toa latsaka ambany teo imasony sy teo imason'Andriamanitra ny tombam-bidiny tenany. Nahatsapa tena ho tsinitsinina izy tonga ny valim-bavaka rehefa nandahateny izy ka tsy nifikitra tamin'ny hery sy ny fahamarinan'ny mpamonjy irery ihany. Niverina ilay mpanompo nilaza hoe misy rahona kely izy ohatra ny tanànan'ny olona miakatra avy eo amin'ny ranomasina. Tsy mba manampy tsofina amin'ny hataka ataontsika Andriamanitra ary raha zahantsika toetra ny teniny dia hanome voninahitra amin'ny finoantsika izy. Tiany ho iray amin'ny sitrapony ny sitrapontsika, amin'izay dia afaka hitahintsika tanteraka izy. Ary tsy hakan'ny voninahitra ho an'ny tenantsika isika rehefa mandray fitahiana fa omentsika an'Andriamanitra avokoa ny dera sy ny lasa. Tsy voatery hamaly avy hatrany ny vavaka ataontsika Andriamanitra raha vatany vao mivavaka isika. Raha manao an'izany mantsy izy dia mety ho heverintsika fa efa atsika rahateo sy zoantsika ny azon'ny fitahiana sy ny fanampiana rehetra avy aminy. Tsy andiny tena isika andao. Misy zavatra tsy kolokolointsika ao am-po, andao ihany koa nanoty isika fa anjary feno tsy firehana isika ka tsy hatsapa fa miankina amin'Andriamanitra. Nanitsy teny Eli mandra-pahatsapany fa tsy azo ny voninahitra. Izany no fipetra ihainoan'ny tompon'ny vavaka. Andriamanitra irery no mendrika omem-boninahitra. Ireny mba hanana fanandramana tahaka ny fanandramana Eli isika. Ka tonga antsika hiaritra hivavaka tokoa. Atoko mandrakariva tsy lafolefina rehefa tsy mahazo valim-bavaka indray mandeha fa hifikitra mandrakariva amin'Andriamanitra. Amen. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izahay eny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa Tompo izay momba ny mpanomponao mandrakariva ianao tahaka ny mombanao Eli dia mino izay fa tsy latsa-danja anatin'izany fa momba anay tsirairay avy ihany koa ianao ary ampio izay mba hanana fikirizana ny amin'ny vavaka eo aminao. Atoky ianao mandrakariva ka tsy hanankina ny fiainanay amin'ny zavatra hafa fa aminao irery ihany. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.